amin'ny fifaina lehibe indray no iarahantsika eto a fa le manona trany ny atsarany Iosoa sy ny asoavany Iosoa tokatrantsika izay mampandroso a ny tenin'Andriamanitra indray zany a dia ny fampianaran'ny Iosoa ato tokatrantsika tsy avy mandroso ato tokatrano indray ny ambasadran'ny Iosoa manao izay mijery amin'izao ora sy fotoana izao ary anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika amin'izao fotoana izao manona ny atsaran'ny Iosoa amintsika tsy avy koa ary mirazo antsika samotaina Iosoa eo am-pandendesana ny teny sy ny fampianarana ary hitondra soa anao manankarivany izao teny izao. Ny fampianarana androany moa zany dia ny fanaporofona indray fa marina ilay anarana hoe Iosoa fa diso kosa ny ilay anarana hoe Jesosy na hoe Iosoa na Iesoa. Izay indray no jerevantsika androany ary miaraka amin'ny fanaporofona hatrany moa tsika araka ny soatra masina niarako moa na raha nangataka raha teo ary rehefa ianareo zao teny izao dia mariako a asangalarina ny teny fa aleo mibebaka manatony Iosoa tsy aleonao ve afaka amin'ny fahotana dia tsy manao teny intsony izay angalatra an'ilay teny indray ianao sy ny fampianarana dia vao may ampitombo ny fahotanao ianao ampitombo ny fahotanao eo ianao aza manao an'izay intsony fa aleo mamonjy ny fanahy amin'izay a dia mamerina ny miarahabantsika rehetra ao tokatrano ireny tena koa ny ambasadran'ny Iosoa Ziadia no mandroso tokatrantsika ny amin'izao fotoana izao a fampianarana larana fahafolo numéro 10 izay mihitsy ngamany fampianarana numéro 10 no fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao a mikasika ny amin'izay zavatra izay avy hatransika moa zany dia hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika n'ilay hoe izy indray Iosoa magnina moa ny ambasadran'ny Iosoa no miteny hoe Iosoa foana fa tsy mba teny ankoatran'izay izy satria ny antony a izay Iosoa izay mihitsy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ary izay ilay zanaka an'ilay dada Yahva vao nampianariko teo a ary iny dada Yahva malalako iny a iny no naniraka ny Iosoa malalako indray Iosoa ilay nirahana hanatanteraka an'ilay fitiavany hoe hamonjy ny olona satria tena tonga izy hamonjy a dia izy no hatanteraka ny famonjena dia izay natonga ny hoe tonga izy hamonjy ary dada Yahva moa no afaka mamonjy satria any amin'ny daholo ny loharano ny famonjena source du salut izany hoe source de sauvetage zany raha miteny frantsay raha ohatra hoe hovonjena ny olona anankiray dia tsy maintsy sauvena izy izany hoe avotana izy a dia Iosoa ny loharano izay a tamin'ny alalan'ny dada Yahva any hoe avy eo amin'ny dada Yahva ny famonjena nalefa ao amin'ny Iosoa mbola tanterahana satria tsy misy zavatra atao raha tsy avy any amin'ny dada Yahva daholo dia Iosoa amin'izay no nanatanteraka anazy a ho famarinana ny teny sy ny voninahitry ny anaran'Andriamanitra ray a ao amin'ny Iosoa zany zany ka ny jerevantsika eto zany a dia ilay bokyny tenin'Andriamanitra rikatra amin'ny ny tenin'Andriamanitra ry amin'ny bokyny Matthieu azafady indrindra Matthieu toko voalohany a dia ny andininy faha 1:20 ny jerevantsika avy hatrany a amin'ny anaran'ny Iosoa dia mijery avy hatransika zany any tokantrano a dia mijery ny dikany teny ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Iosoa de efa Iosoa moa no satria izay mihitsy ny famarihana fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana izany hoe ity Iosoa ity zany dia hamonjy ny olony dada Yahva dia olona ny Iosoa hamonjy anazy a ho afaka amin'ny fahotana izay indrindra no mahatonga ny olona atao amin'ny Iosoa rehefa afaka amin'ny fahotana dia tsy manota intsony ary tsy mahay manao ratsy intsony mazava be io teny io mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ka rehefa afaka izy dia tsy manota intsony dikan'izay mba ho tanteraka ka hiditra any amin'ny lanitry lanitra fa raha vao tsy tanteraka tsy mahazo miditra any amin'ny lanitry lanitra zany mihitsy novinovina ka ilay mpamonjy zany a dia nomena anarana hoe Iosoa fa manenina izay atao hoe Yahva no mpamonjy moa no dikan'izay izany hitantsika mazava mihitsy eto hoe izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena izy zany ny dikan'izay famonjena ho an'ny olona ny dikan'izay dia ameontsika aloha ny fanamarinana io zanak'Andriamanitra io dia efa laza mihitsy ny fa ny afantarantsika ny famarianana ny Iosoa zany a hiditra amin'izay tsika ary mazava ho azy zany fa ny ankoatran'izay tsisy maro namoaka fanambarana zany Iosoa zany fa izy a dia mitondra ny anaran'ny dadany izay ny fanambarana voalohany fanaporofontsika zany a ny famariana anaran'ny Iosoa mihitsy no fanambarana fa mitondra ny anaran'ny dadako za araka ny Jaona 17:11 lalàna fototra zany a Jaona 17:11 a tsy misy afaka miala mihitsy zany fa hoe
ny anaran'ny dada Iava zany a, ny anaran'ny Yehosoa zany a de mitondra ny anaran'ny dadany, de zay avy hatrany madiso ilany hoe Jehova. Ka rehefa diso Jehova de diso Jesosy a, ka rehefa diso Jesosy a, satria Jehova ny diso de aiza tsoa moa zany amarina an'le Jesosy ny dikan'izay aminareo, satria Jesosy a de nateraky Jehova, ka rehefa diso Jehova le nazaventsika teo a de diso ange Jesosy. De rehefa diso Jesosy a, aza manao fomba ny devoly ndray hoe hivadika paly tao daholo rehetrarehetra, de hoe zay koa nge zao miaraka amin'ny Yehosoa e, fantatra hoe fa diso nge Jesosy iny fa Jesosy nge ny Yehosoa e. Aza mba manao an'izany fomba ratsy zay ihany nge le fahavoazany tena mahatsiravana an'Andriamanitra aminareo e. Raha tokony mba vonjena de manaraka ny devoly foana, tsy mijana manaraka devoly foana, efa nampahoriny devoly firy arivo fotoana de mbola anaraka an'izay foana ve manaraka androany, mahatonga saina e. Ampy zay ny arahanareo tamin'ny devoly, ampy zay miaraka amin'ny marina am'izay. Ary tsy hoe eto am'izao tontolo zao intsony aho, tsaona tsy atonza, fa izy reto no eto am'izao tontolo zao, fa izao mankany aminao. Ray masino, terizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maraintsika. Terizo ireo amin'ilay anaranao zay nomenao ahy, nomenany Yehosoa zany anaran'ilay ray. Ohatrany hoe olombelo izy, ohatrany hoe rakotony rina Paul, de raha miteraka indray izy de hoe rakotony rina Jean, samy eo foana le anarany hoe rakotony rina. Ohatran'izay koa ny an'Andriamanitra, Iava, de tsy maintsy mitondra ny anaran'ilay ray izy zany, ao amin'io anaranay hoe Ia io tsy maintsy hoentiny dikan'izay, satria io ny anaran'ny rainy a, Iava. Misy teny zay moa any tena mahitsy be mihitsy ny teny hoe Iava mihitsy ny fiantsoana ny dada Iava, samy anarany Iava. Hitantsika eto amin'ny Exodus 15 teo zany, Ia ny fiantsoana azy ary Iava koa ny fiantsoana azy, fa tsy koa hoe forme contracté koa ny hoe ny Iava ny atao hoe Ia, non, tena anarany mihitsy zay. Donc antsika hijery an'izay teny zay, hoe iza moa misy an'izay, tsy haiko na tadidiko zay teny zay na ny bokin'ny Jeremia 26 anga manisy zay, Jeremia 26:4 nga manisy iny, Isia 26:4 moa fa tsy hoe Jeremia, Isia 26:4 moa sa 24:6, tsy 26:4. Matoke any Iava mandrakizay fa Iava ny tompony vaton'ampy mandrakizay. Donc aveketsika amin'ny teny Hebreo ary hoe, vaketsika amin'ny teny Hebreo, Isia 26:4. Hitanao tsara fa tena ao mihitsy ny anarany hoe Iava. Isia 26:4, Isaia 26:4. Ohatrany tsy ato izy ito izy ka, izy ito. Ty zao izy ty raha amin'ny teny Hebreo a, indray ilayntsika sary, hitanao tsara le izy hoe io izy io, tena ao mihitsy ny anarany hoe Iava. Tsika moa tsy maintsy maka sary foana mba ahafana manaporofo hoe misy nge le terme hoe Iava io teneniko foana aminareo e, so na zareo fa tsy misy io, fa misy mihitsy io izy io ary aby jerevantsika am'izay a. Ty le Iava, ty zao le Ia ty a, ty zao le Ia ty, io zao le Ia, de ty le Iava, satria mamaky teny du gauche de la droite vers la gauche tsika. Ty ambony ty zao a de vadika ato ambany ato indray a, zany hoe makany zany sansin'le famakiana teny makany, izy io makany ny sansin'le teny zay. De rehefa avakeo eo zany de io le terme hoe Iava. De dao ilayntsika anaporofany aloha zany a, de ahoana moa zany iny zany am'le araka ny soratra teo a, de tsy aventsika vakina indray a. Rehefa hitantsika eo zany le Iava de io izy io, ty ndray izy ty zao raha ato am'ty soratra ty a, io le Iava, indray soratantsika indray. Fa nazavaiko moa tony fa tony le tsy maintsy ahitsy kely amitsika aby a, mba hiverina amin'ny normal daholo a,
am'izay afaka nyfahotana fa tsy foroporona fahatany a manjala sy manao foana mihitsy ny afaran'izy. Ty zao le anankiray de aorinan'ity mifandray am'ry am'izay iavato fanazafaina tolo io fampianana telo io zany le iaiava ka tena le terme hoe iaiava zany a de tena miexiste mihitsiny. Zay zao ianareo mieritreritra hoe anarana iaiava zany tsy miexiste zany fa tena miexiste mihitsiny izy existe io io iaiava zay. Ka raha ny vakitsika ny bokyny Isaiah 26:4 tamin'ny boky Hébreo de zao moa zany ny voalaza eto hoe pitso vaiva adevadki bia iava jur olamim. Zay zany le teniteny amin'ny Isaiah 26:4 fa hitantsika tsara mihitsy fa iaiava zany a tena fiantsonana io dada iava io ny tiako tenenina so misy mieritreritra hoe tsy fiantso anazy ny iaiava zany fa tena iaiava mihitsy idritsika io zao io iaiava ny fiantsonana azy zany. Dahoary de nomeny ny anarany ray zany ty zanany ty araka volazan'ny soatra masina hitantsika eto iny nomeny anarany ray hoe tehirizy ireo amin'ny anaranao sy nomenao ahy zay a araka volan'ny soatra masina. De raha volan'ny bokyny Isaiah jaona azafady indrindra veloa le zatra tenenina de ohatrany misy misafiritaka kely niteny anazy satria be deabe nefa nyfeteny fa alamitsika amilamina fa tsy mainy zany. Jaona 17:11 hoe ray masino izy io ray masino tehirizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy. Nomena ny anaran'ny dadany zany a ty zanaka ty a de mazava azy fa ao le terme hoe ia apetraky tsy avetrany zay re am'le tableau a tsy maintsy efa manana tableau fa mahafinaritra be ty a avetsika indray ty fonotsika atao indray aloha le anarana mazava ho azy a de miditra am'izay tsika hoe tonga le anarany ray ny izy ozy ny soatra masina de mipetraka indray zany le soatra hoe ataotsika mangamanga mahafinaritra be hoe ia mipetraka zany hoe iode sy ea ty le manome hoe ia mipetraka zany io teny hoe ny anarany Ehosoa zany de tsy maintsy misy soratra hoe ia ny dikan'izay a satria lalàna mihitsy no teny zay teo zany hoe tonga le anarany ray izy io zany le hoe tonga le anaran'ny ray am'le hoe iava de hoetiny anarany hoe iava io le ia io zay io le teneniko to amitsika hoe na ho any famaky an'io a ihy na ia de raha tadidinareo tsara ny teny zay teo aloha teo a tsy haiko natadidina zay ny teknisiany kaikaiky eo nisy mihitsy ny telo le teneniko hoe na io famaky an'io ihy na ia zay fa azo atao dao zany na ity teo hoe i na ia ndray am'ireo de rehefa njerevantsika atao am'y CFR nefany a de ny vakinjare hoe ialy izy fa tsy nateny hoe ihy de mazava zay afentsika tazomina tsara zay te zay hoe na i atao hoe ia na i atao hoe i de ka le ray moa zany tondra anarany ray izy de io le iode zany a ity terme ty ny tena tiako tazominy hoe misy an'io terme hébreu io ny anaran'io zanak'Andriamanitra io hoe iode sy e misy an'io ny anarany zany io ny tiako apetraka mafy amitsika am'le hoe tadidio fa tondra ny anarany ray izy a de misy an'io ny dikan'izay zany anarany Ehosoa tsy maintsy misy an'io na tia na tsy tiana zay de tazomitsika indray ny aloha hotadidinareo tsara hoe tsy maintsy misy an'io ny anaran'ny Ehosoa satria mitondra ny anarany ray izy a de apetrakatsika indray ny hoe ataotsika arsiva indray hoe tondra ny anarany ray izy a io le izy io zany dikan'izay petsika sokafana am'izay io zany le ray izy a araka ny volaza teo a tondra ny anarany ray ty a jevatsika iny a isitsika menamena de iny zany le sohatra tondra ny anarany ray izy a tsy maintsy misy anyity zany dikan'izay ao atoky am'izay fa mazava tsara atsika ny an-trano hoe tsy maintsy miexiste ty terme hébreu ty zany a tsy maintsy miexiste io io asiko flesmorant hoe tsy maintsy misy io anarana hébreu io a io alphabet hébreu io hoe iode sy e tsy maintsy misy an'io zay ary a ary efa tsika any am'izay le aloha fa fahitantsika ny sary a tsisy afaka manotra ny zaniko zatra nangalatra ny zany to le aloha olombela rehetra rehefa nampianatra an'io ny ambasadiorana soa zao fampianarana zao de lazaiko atsika
tsy nisy nahafantatra an'izao fampianarana zao mihitsy ny olombelona nyray arina fa rehefa nanomboka nampianatra ny ambassadeur-ny Joshua zany fampianarana zany atao hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana zany dia efa nanomboka tany amin'ny 1995 ny ahafantarana an'izany raha tetỳ tany satria tsy de miasa zany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana zany dia efa tany amin'ny 1995 nivoizina eto amin'ity taninareo ty planeta terre ary nytohizany zany taty aoriana ny toy foana dia rehefa nandeha moa zany fampianarana dia efa misy mijery eny amin'ny internet sy ny mangalatra an'le teny rehefa naino an'le fampianarana dia lasa miparitaka amin'ny internet zany anarana hoe Yahosoa zany ankehitriny fa tsisy nampianatra an'izany tsy zao ilitanareo zao fa raha tamin'izany vaninandro nampianarana an'izany fampianarana zany dia tsy niexista tamin'ity tany ty mihitsy zany nareo Yahosoa zany fa nitanareo tao dia Yesoa na Jesosy na Jésus zany ny tena malaza tao fa tsy miexista ny ankoatran'izay zay ny fahamarinana zay fa dia tateoriana moa dia nisy indray ny anarany hoe Yehosoa fa ny anarany hoe Yahosoa dia tsy niexista tao anatin'ny soratra masina ho aza vaiko tsy niexista tao anatin'ny internetinareo zay ny tiako tenenina tsy niexista mihitsy zany satria ilay Yehosoa dia tsisa fa Jesosy any ary lay Yehosoa dia tsisa fa Jésus ihany ary lay Yehosoa tsisa fa Yesoa ihany ary Yesoa ihany lasa Yeso lasa Jesosy sy dizasy maro samihafa dia le tsy mahafaka amin'ny fahotananareo anankiray ihany reo ary eto dia no fanazavana fa zay mivavaka tamin'izany Yehosoa zany dia zay le eto hoe mivavaka tamin'ny Josoa androany daholo ny nazavanareo an'izay ho aza vaiko tsara eto mihitsy ny izy dia hitanareo tsara ny fahadisoanareo nivavaka tamin'ny olona zay nivavaka tamin'ny Yehosoa ary zany mahazava-dozany nataonareo nao fa tsy maintsy mihitsy ny fanazavana indray moa santsika verina indray tsika eny amin'ny tableau zany amaloha ndaso mba moramora le fampianarana dia tsy maintsy alefa tsika milamina tsara petraka am'izay zany anarana hoe Laodicea zany petraka ila loatra ataotsika anarana mavomavo am'izay tya eventsika kely tya petraka am'izay zany anarana hoe Laodicea zao io zany naran'ilay Yahosoa lay tsy maintsy mitainginy ny voalohany eo zany mipetraka amin'ity voalohany ty zany narany hoe Laodicea io le anarany ray apitsika afanamarina tsara hoe fataray hoe tya le anarany ray zany ty tsy maintsy mitondra an'io izy araka ny lalàna teo ary indray Yahosoa ty zany le voalohany de indray Yahosoa hoe za de Mose no nilaza momba satria izy miteny hoe ary Andriamanitra fa tonga izy amonjy ny olona io afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena zany izy ka inandray ndika ny famonjena satria ihany no famonjena ny voalaza teo de misy anarany ay zany le voalaza teo hoe ihany no famonjena ihany no mpamonjy ihany no mitondra ny famonjena Andriamanitra ray Laodicea no mitondra ny famonjena zay ny dika satria mitondra ny anarany ray izy de io le Laodicea aiza ary nahitantsika an'le tenin'ny famonjena indray ty esorina kely fotandrotana be tsika atsika numéro 1 tsara mazava fa manjary tsy hitanareo ny trano zay ataoko hoe inty ty zany le inty io le un io mitondra ny anarany ray mety am'izay tsika inandray ny teny Yahosoa satria hitantsika hoe Andriamanitra ray no mitondra famonjena satria hoe tonga amonjy ny olona izy zany hoe mitondra famonjena izy ny dikan'izay de aiza ny ahitana zay anarana hoe famonjena zay indray zany de izao indray ny teny Yahosoa hoe rehefa hijeriny momba anareo ao amin'ny faharoa indray zany ty ny voalohany de atao amin'ny faharoa indray tsika sa hoe inona ny toy ny tenarany ty rehefa hijeriny momba anareo zay Yahosoa de andana jereo amin'ny boky Mosesy fa Mose no nilazany momba anah de dao tsika hijeriny boky Mose indray inona ny teny Yahosoa amin'ny boky Mose ao amin'ny boky Yahosoa ao amin'ny boky Jaona moa fa tsy boky Mose Jaona toko fahadimy andininy fahenina amby efapolo Jaona 5:46 zany Jaona 5:46 zao ny voalazany fa raha mba nino amin'ny Mose ianareo io zany hoe gaga fa manino ao miteny hoe Mose foana satria zay ny tena anaran'io Mosesy io na Moizy io miteny jiosy Mose no anarany ka nitondra famonjena ho an'ny jiosy izy de zay mahatonga nama averiko amin'ny original satria rehefa mitondra famonjena de averina amin'ny original anarany fa tsara zany tsy mbieko fa tsy maintsy teny amin'ny teny hébreu tsika za tsy ny teny izay fa avetsika amin'ny teny hébreu normal ny anarana rehefa mba mitondra famonjena goavana izy
zay mahatonga na miteny hoe Moshe no iantsoantsika anazy de zay ny anarany amin'ny teny hebreo. Fa raha mba nino amin'ny Moshe ianareo de ino ho le zanak'Andriamanitra io zany, satria nanoratra ny laza izy. Io ndray zany indisy faharoa io Jaona 5:46 io hoe raha ny momba ny Josoa de zao ny tenenina io zanak'Andriamanitra io zany, i Moshe no nanoratra ny momba azy. Ka raha vao misy olona moa nakay Mexika tamin'ity tany ity de ny anarany mihitsy ny tsy maintsy omena lanja voalohany hoe iza ny anarany io. Ka ny anarany no manao ny définition ny olona anankiray, mamaritra ny olona anankiray ny anarany. Ary namakaiza na mitady asa de ny anarana foana ny tsy maintsy omena voalohany indrindra. Ka eo amin'izay anarana zay indrindra zany de mametraka mihitsy soatra masina eto hoe any amin'ny Moshe no jereo satria izy no nanoratra ny laza momba akoatran'izay nytenen'ny Josoa le teo hoe mitondra ny anaran'ny dadako iny efa mipetraka iny efa tsisy resaka tsony iny fa le Eudacie zany le izy ny dikan'izay. De hoana indray ny tenin'Andriamanitra raha mikasika amin'le hoe famonjena, aiza ny tanany tenin'ny famonjena de efa namoaka an'io teny mihitsy izy hojerevantsika rikatra amin'ny bokin'ny Moshe ary misorata amin'ny Moshe zany rikatra amin'ny Numéri 13:16 vakitsika de vakitsika amin'ny teny Hébreu indray rehefa avy eo. Numéri 13:16 Numéri 13:16 ireo no anaran'ny lehilahy zay ny rany Moshe isafony tany ary Hosea zanaky Nona dia nataony Moshe hoe Josoa. Zay Josoa moa natao hoe Josoa koa ny tena marina zany, mbola vazavaiko amitsika tao zay zavatra zay zany. Ino narany dikan'ity teny ity de aleo iverenantsika indray ny Hebreo tranainy, hitsany bokin'ny Hebreo tranainy indray tsika ato amin'ny satria naniraka ny raha ny teneny teo zay hoe aleo verina kelikely teo hoe novain'ny Moshe ny anaran'ity Hosea zanaky Nona ty io izy io, fa Hosea ny anaran'io tamin'ny voalohany fa novain'ny Moshe fotsiny zao nataony hoe ary de nataony Moshe hoe Josoa. Zay le izy ka io Josoa iny andao jerevantsika satria tsy Josoa ny tena anaran'io rangahy io tamin'ny voalohany fa Hosea io hitantsika mazava be hoe ary Hosea zanaky Nona, Hosea zany tena anarany tamin'ny voalohany de nataony Moshe hoe Josoa amin'ny teny Hebreo moa hoe Josoa. Zay le ho jerevantsika ka le atao Josoa de tsisa fa Josoa ary Josoa de tsisa fa Josoa fa saingy io Josoa iny nataony le hoe Yehosoa ho jerevantsika daholo zay. Hafa amin'ny Yahosoa mihitsy le izy, tsy mitovy mihitsy le hoe Yehosoa sy Yahosoa fa i Yehosoa de tsisa fa i Josoa na hoe Josoa. Hosoratako de ho azareo tsara ozy nareo hoe inona daholo zany teny zany. Zao le izy atokany tsara ny terme hoe Yahosoa, zay le zanak'Andriamanitra tena izy. De atokantsika indray le anarana hoe Josoa, zay lay Josoa le nitondra ny zanak'Israely miditsy atao amin'ny tany Kanana, le ny rany Moshe hoe ndana misafony tany. Zay le teo Josoa no anarany na amin'ny teny jiosy de hoe Josoa. Ary io Josoa iny hoe nataony olona hoe Yehosoa de azareo tsara am'izay zany izy am'izay fotoan'izay. I Josoa na hoe Josoa no nantsony olona hoe Yehosoa ho jerevantsika ato anatin'ny Baiboly ato mihitsy izy efa avy eo vakitsika ato le izy. Na hoary vakitsika amin'ny teny Hebreo zany ty resaky ty araka ny teny eo amin'ny esa moa zany nombre na hoe numéri Bamidbar moa nariny izy io amin'ny teny Hebreo zany, Bamidbar chapitre 13 verset 16 zao. Ty le teny Hebreo ty kasika io tantara io de ty le fandikana anazy ty de ho jerevantsika am'izay ary le fipetraky le teny ato zany le fandikana io Eleshmot Hanasim Aser Salat Moshe Latour et Harej Vaikra Moshe Alosia bin Nun Yehosoa. Inona dikan'izany teny zany? Izany teny zany de midika hoe ho adavaitsika efa navakitsika tamin'ny teny gasy moa izy fa dikantsika amin'ny teny Inglisy eto akaiky eto These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. Zany ireo ary no anarana ny lehilahy zay ny rany Moshe hisafony tany, hitsikilo ny tany moa zany tena marina. Dika spy out zany de hoe espionner zany, zany hoe mitsikilo ny tany.
de and Moshe io le Moshe io zany and Moshe called Hosea ary de natsony Mosea i Hosea the son of Nun le zanaky Nun nataony hoe Yehoshua io am'izay le Yehoshua fitanareo ka i Joshua no atao Yehoshua raha tsy hainareo io le Yehoshua tenitenareo Yehoshua Joshua io Yehoshua tsonareo io de alao vaketsika am'izay le terme hoe Yehoshua ty loha ny terme hébreu ty ny original ndray zany de ity fa io moa zany le novaivain'ny olona de ho azavaiko ohatrany amin'ny atsipiriny mihitsy io araky ny alphabet hébreu somary mianatra alphabet hébreu tsika fa ataotsika sur terrain de tsisy miteny hoe sarotra kosa n'le izy de tsy sarotra le izy fa avy teo avokako amin'ny tableau ihany ange de azavaiko ato amin'ity teny hébreu ty de misy ny atao hoe efa izy ty misy ny atao hoe ty zao iode ty voalohany ty zany ataotsika iode ty fainakely ty natao hoe iode vitatsika io de ty natao hoe he hitatsika io zany le iode hery hitatsika teo zany io le mitondra naranray zany io raha raintsika amy sary satria ty famonjena ny dikan'io anaran'io jerevantsika rehefa avy eo ty kosany vavo ny anaran'ity zao le vety vavo io am'izao ve io de ty natao hoe so sh io famaky an'io so de ny faranty zao raha ohatra zany tsika mamaky an'io lecture de hoe Ifsoa zany anaran'izao raha am'izao hevitra zao Ifsoa na hoe Ifsa raha tsy asiana ny tonoko teboteboka to zany io de tany hoe Ifsa nareo inona zany teneninao zany ka zay mihitsy ny izy ka alohatsika aloha raha tsika nreny teboteboka reny de aleo mihitsy zay ny jerevantsika raintsika aloha iny teny averitsika any aloha iny aprimitsika any de averitsika rehefa avao fa jeren'ity terme ty tsika hoe raha ohatra n'zany ty terme ty ka tsy asitsika hoe ina moa leo raisina kely aloha izy raha ohatra moa zany tsy misy an'io teboteboka io ny ty de inona ny mety ho vavaky ato de ahita zahatra tena tsy maintsy sahirantsika mamaky an'io de zay no mahatonga le hoe misy ny zahatra tsy maintsy ahitsy ny tam'izany fotoandro zany de ty am'izay aloha le hoe raha tsisy any tonoko teboteboka itatsika tyo de zao ny famaky an'io de hasa de ve satria tany aloha de sh rehefa tsisy teboka io de aona hoe zany mamafeny ty tsy mety miverina zay esa de farany zao zany hoe raha ohatra n'zany ka tsy asiana nininina mihitsy ny ao de lasa hoe ifsany anaran'izy io zay no mahatonga ny olona sasa miteny hoe isa tsy teniny anaran'zay miteny an'izay fa hitanareo zay hoe isa ny amakiny an'io satria mahita an'io teny mihitsy de tany teny hoe isa fa saingy misy an'ity vety io de tsy mety le isa fa lasa hoe ifsa zay zany anarana ohatra le tsisy ninona de isy anaran'le zanak'andre le mpamonjy ny tenen'ny Mosea ifsa ny anarana raha am'izao sary zao alefako tena miadana mihitsy le izy hoe zao ny famaky an'io raha tena mamaky nareo de alefatsika andrainy aloha zany fa toizatsika le izy ka raha ifsa moka ane de tsy miteny le izy saingy efa namoaka an'le fanambarana indray le izy moa le jiosy taloha fa misy famakina anazy indray fa zao ny avakana ohatra ny tsisy ninina dahoary lefa tsika andrainy izaka mahita mavita zavatra anakare de avy mahitinareo de lefatsika any iny zay de ozy le olany an-trano hoe de za reny tsisy fantatra anay mihitsy de tenenao ambassadeurn'io soafa de za rehefa ohatra ny efa lasa de tenenao ifsa zany de zao le izy misy ny atao hoe iode le ohatra ny prime iny de misy ny atao hoe he le ohatran'le pi de misy le atao hoe vava le tsipika mitoy de misy faingo kely ary amlohany ary bara de misy ohatran'ny krosy kely makany amy gosy ary amy lohany de misy ny atao hoe s
na hoe sinina ny anarana de ohatran'ny karazana ohatran'ny forsety hafahafa zay forsety atsangana de misy zay ny paozin'le sinina de ny alfabe a amin'ny jiosy a de y grek le izy zay ny alfabe amin'ny jiosy y grek ohatran'ny paoziny y grek zay izy fa tsy teny y grek zany fa tahaka ny grek averiko tsara misy ny ateo iode de hea de vava de sinina le sinina ohatra amin'ny forsety mitsangana zay le izy a de ny y grek zany amin'ny jiosy de zay le vakina hoe ifsa raha vakina sainga efa namoaka an'le ina moa namoaka an'lay lalàna ao any jiosy hoe misy fomba famakinany io am'izay a de iny no vakitsika ndray eto a efa namoaka an'ity tenity zareo a ina ny fomba famakinan'io a de zao ity eto am'izay tsika nijery anazy ity alfabe jiosy ity zany a rehefa nyvakiny zareo hebreo indray le izy a de namoaka an'zao hoe sara zao zareo hoe ny famakina an'ity ozy izy re olona rehefa mahita an'ity nareo a io zany izy io dia zao le izy a ity ny famaky anazy tsika voloparaza ity famaky anazy ozy ity io zany hoe ihosoa apetraka eto ndray zany izy a averikony am'le ia ihasa ihoa de sh de u misy u de a raha amity zany a ihoso a de io ihosoa io re olona no atao hoe ihosoa io zany rehefa avadika de ia oa de sua de a zay alaitsika sary ndray zao le izy a io le ihosoa io zany io jerevantsika io ihosoa ary alaitsika sary io de averiko am'izay le sary rehefa avy eo re amy tableau ndray tsika mijery a de mahay tsara am'izay nareo satria hitatsika le ihosoa teo a ia zay le famaky anazy ozy ny jiosy a de tsika tsy mamiady hevitra lavitra am'izany zay etsy am'izay tsika zany a amy tableau tsika hiditsy amy tableau de manazavady de fafatsika aloha zany ty e fa atsio fafana fa hoe ajanontsika eo am'izay ty a de inandray ny tohiny ty am'izay ozy ny teny volaza teo a io le hitatsika le ihasa io i zao le ihasa i de ihasa hitatsika io a de nisy vava teto io misy vava de nisy sinina teto de misy tepoka ato de misy tepoka telo ndray ato ambany ato a de misy soratra ato iny le iny farany zao ihosoany hitatsika teo a de zao ny famaky an'io izy rehefa hitany zareo le izy hoe de hoe de ny zareo tatsy mo misy tepoteboka amy tony sy ny karazany reo fa tsy andeo vakitsika araka ny tokony ho izy le izy a satria zay le transformation teneko anareo hoe novain'ny olo io transformation raha ny vakitsika teo tarika hatramle soratra tarihy de nataony zareo hoe ihosoa avy hatrany ny soratra teo ataotsika an'izao zany a ia de hoa satria nisy tepoka tato adiniko ty tepoka ty hoa de shasa de ty anankiteloboka telo ty a odikany iho shasa io iho so ty zany misaraka ato misaraka ato misaraka ato iho so de misaraka farany ato a de amy farany zao iho so a io zany ny famakinan'io zahat io fa raha tsy zany tokoa io zany de tsy azo ny fakina fa lasa hoe evsa lasa hoe isany hafarany fa rehefa nanoratra an'io am'izay zany ny jiosta ty orina le tao amin'ny sefertorata ty orina zany satria ty nanomboka tany amy taona felabe ihany koa zany ka rehefa tonga am'izay le josoa de io iosoa io no anarany de ity no atao hoe josoa ny i miovajy satria hoe ihosoa ro avetsika ny mandeha ity no atao hoe ataoko stylo menamena zao ity ny lasa hoe i o so a de io zany ny tena atao hoe famonjena amy jiosy io narina ihosoa io araka le fitatsika atao anatin'ny teny hebreo teo zao nge veritsika am'izay le izy hoe mety ohatra hoe ohatrany tsy titany tsara le izy fa aloha verina kely io izy io
ty mo fafiry ty ary ambandreny izy io Oshua hitantsika misoratra tary hoe io Oshua ka io Oshua io a io Oshua de io ihany naveriko ato zany io Oshua iny atao hoe Joshua zay ka zay nivavaka tamin'ny Oshua io a de nivavaka tamin'ny Joshua izy moa zany izy ty io no atao hoe Oshua ary ty Oshua ty a rehefa ny mivadika J de io no lasa natao hoe Joshua ataontsika menamena indray soratra taritsika io zany ataontsika miakatra makaty a manam-porofo aminareo hoe tsy io le zanak'Andriamanitra fa ity le natsoina hoe Joshua ny miova J a de lasa hoe tao gasigasy Joshua zao lasa hoe Joshua i miova J a de lasa Joshua ary ny Joshua ny lasa hoe Joshua zay le izy ary ty Joshua ty a no lazainy zareo hoe Yehoshua ity no natao hoe Yehoshua ty fa tsy Yehoshua velively ity no lasa hoe Yehoshua jerevantsika rehefa velo izy ty no nataony zareo hoe Yehoshua ere le atao mazavazava Yehoshua io no nataony hoe Yehoshua io Joshua io zay no natonga ny ziady anam-pianatra hoe zany Yehoshua zany akeka Joshua e dora vakitsika ny baiboly hébreu ny baiboly Sefer Torah Jiosy moa ty tsy ato ty atsika vakitsika am'izay ty a ary amin'ny bokin'ny Joshua jereo ange ny bokin'ny Joshua fa hatrany de zay mihitsy misoratra hoe ty Joshua io izy io Yehoshua mihitsy natao hoe Joshua io raha tsika mahita io izy io ny terme hoe Yehoshua de tsy iza fa Joshua na hoe Yoshua io le Yoshua io le nampianariko atsika tary io izy io de matoka fahazonareo tsara am'izay nga am'le teny am'izay fotoana zay hoe io le Yoshua io Yehoshua de tsy iza fa Yoshua Joshua ka zay mivavaka amin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua tena marina moa nareo ihany nandikandika zavatra vilana de anareo ny anareo fa ny tena fanonona anaran'ny Joshua de tena Yoshua ny antony satria izy tsy mahazo mitondra ny anarany ray de tsy maintsy Yoshua no anarany ary tsy misy akoatran'izay Yoshua no anarany satria io arantsika miantso hoe Joshua hitanareo izy io i Joshua no atao hoe Yehoshua zany natonga ny ambasadorany Yehoshua hoe ny anaran'ny Andriamanitra tompoko de tsy mba Yehoshua zany fa zany olombelona mbola olombelona kely ohatranareo zany e satria Yehoshua de Joshua zany fa hafa mihitsy ny Yehoshua ary ty moa zany de efa ty fandikana teny ty satria rehefa nijerevantsika nge ny taty de tsy misy an'io e fa zatra mahitsy be mihitsy nydika teny taty hoe hitantsika teo iny Yehoshua no voasoratra ato ary zay natao hoe Yehoshua zanakin'olona de io Yehoshua io a no nadikan'ny zange vakitsika ato izy io Yehoshua hitanareo teo iny a aiza moa ny izy ao amin'ny Exode numéro 13:16 iny a no nadikan'ny olona totsika hitantsika eto ny fandikan'ny olona anazy le olombelona anazy jereo ty nataonareo numéro 13:16 jereo ty adalanareo adalany ty meko ty io Yehoshua io a io a no novainareo hoe Yehoshua io izy io vandravandra be aveko vakiny aloha These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea, the son of Nun, Yehoshua. Io izy io. Io le Yehoshua io, tanareo tsara io. Le zanaky Nun no atao hoe Yehoshua. Moshe nanova azy ary ny dikan'io Yehoshua io no atao hoe famonjena, salvation amin'ny teny anglisy zany. Donc avekitsika ndray ty terme ty re hoe zay izy io voilà ino am'izay le izy zany ny famaky an'ity zavatra ty izy de nataon'zareo hoe Yehoshua io izy io nefa hitantsika tsara fa io terme Yehoshua io a io le zanakin'olona
na hoe Yoshua io izy io Yoshua ozy izy or Yehoshua jereo tsara nge io izy io Yoshua ozy de tsisa fa Yehoshua ihany zany hoe Joshua de tsisa fa Jehoshua zay ny filazana azy ary Jehoshua le novainy zareo hoe Yehoshua ihany ary ny dikan'io izy de hoe Jehovah is salvation zany hoe salvation zany dikan'izy io salvation io salvation fa tika moa mahita fa Jehovah zany efa tsy izy mihitsy zany fa diso ka ny dikan'le Yehoshua zany a de salvation io zany ny famonjena ny dikan'izay zany hoe nynarana mitondra famonjena zany a de io Yehoshua io zay ka inga Joshua mihitsy zany a no mitondra ny salvation tamin'ity tany ty a raha am'izany soratra masina zany jerevantsika zany de ty izy ty ambany ty a Yehoshua le tsy izy zany io a Yehoshua ozy izy ty jereo tsara ty a Yehoshua ozy izy a io de zao ny dikan'izy a the Lord is salvation io zay Moses successor zay zany hoe tsy izy akory ny fa ity Yehoshua ty mazava be mihitsy nandikana anazy na hoe Yoshua Ihoshua zay atao hoe Joshua amy teny gasy na amy teny anglisy teo de tsy izy avozy izy io olona io fa the Lord is salvation de nomeny zany hoe ny tompo de famonjena Moses successor zany hoe lay mpandimby am Moses zany ka tsy le mpandimby am Moses fa inga Joshua hitantsika tsara io a Joshua de Yehoshua nefa mivakiny eto ambony ity fa Yehoshua ozy izy de tsy iza fa Yehoshua ihany io zany hoe Joshua sy Yehoshua zany a anankiray any reo mitovy reo tsy azo sarahany reo fa anankiray a i Joshua sy Jehoshua ka ianareo zay mivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua mazava be daholo ny sary teo zany mahatonga ny ambassadeur ny Yehoshua nanidy foana hoe tsy misy an'izany Jehoshua zany na Yehoshua zany fa Yehoshua Joshua ihany no misy ao fa i Joshua teny anarany de tena i Joshua na hoe Yehoshua zay averiko am'izay zany a manitsy any rehetrarehetra am'izay zany a hoe ny tena famarinana zany de zao ny anaran'io zanak'Andriamanitra ny anaran'ny Joshua zany ny tena izy a de ty Yehoshua ty ny tena izy zany fa diso daholo toy ny zatra hitantsika tony a tsisy marina tony a de hitan'io fafako amin'ny asiko fanamarihana amin'ny ty fosy ty a ty zany diso zany tony ty a fo zay tsy misy an'io anarana io zany tsy marina io anarana Yehoshua io fa ny marina amy anaran'io olany rano Mose io a dia Ihoshua zay le izy zay Ihoshua de aleo raha asoritsika am'izay ny sary tsy mety a fitanareo iny a de andika vaovao am'izay a io ty jany eto aloha fanamariana kely hoe le Joshua sy Yehoshua ihany angeny anankiray zay na i Jehoshua anankiray ihany reo de ho hitantsika am'izay fa hafa am'izay na raha ny Yehoshua rehefa avy eo a hiditra am'izay tsika am'le aventsika le tableau teo a de ho fafahantsika am'izay ny tsy ilayntsika rehetrarehetra zany inona le fafahantsika de ho fafahantsika am'izay le Yehoshua satria tena tsy izy mihitsy iny a fa tena lainga be sy fitaka mihitsy a reny le anarana fonimporon'ny olona taty aoriana mivavaka amy Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua zany ary io Yehoshua io hitantsika be de be ao anatin'ny YouTube io a be de be ao anatin'ny ina moa be de be ao anatin'ny site internet reny le anarana diso daholo a mivavaka amy Joshua daholo izy menakavy reo inga Joshua ny vavahany zareo zay le izy ka hoe sotrika daholo am'izay moa toy ny resaka hoe ina moa toy ny resaka tony satria efa hitantsika am'izay le anarana hoe io anarany inga Joshua io ambany io kanefa ny ty anaran'ny Joshua ty na atao hoe famonjena ka ity Joshua ty zany rehefa nataotsika ny resaka teo a io le famonjena io Yehoshua io de andao re apetraka atsika eto le famonjena satria fa ity izy ty le anaran'ny famonjena ty a de andao izy apetraka atsika hoe io le famonjena re sotsika ty le anaran'le famonjena ty efa hitantsika teo ny famakina azy hoe Yehoshua io anaran'le famonjena de apetraka tsika eto am'izay izy hoe ia Hoshua ty zany izy ty a ia de ty le misy teboka ty raha vo ny vavany misy teboka zany a de ho izy ny dikan'izay i ho satria naventsika rehefa anona anazy to amin'ny
seferto rano jiosy ataon'ny mpamidy-ba de i ho de so. Raha misy aty teboka telo ty zany de so ny dikany de o ty ambany ty ho ampianariko rehefa avy eo de ato afarato tiana teo a amy jiosy ohatra ny grec io ny atao amy jiosy. Raha vo ny sinina ty zany misy teboka anankitelo eo ambany eo ataoko sary zany izy ataoko sary mitokana tiana teo sinina amy jiosy ty izy tiana teo sinina ty amy jiosy io ataoko io de misy teboka izy de atao s. Raha vo misy an'io zany de sasany dikany sasany aloha ny dikany hatreo. Raha vo misy an'io boatra ny borety hafahafa izy forsa ny forsa moa zany de ohatra ny borety hafahafa koa mipoziny de sinina s famaky an'io no hoe sinina. De raha vo misy teboka anankitelo ao ambany asiko marika mavomavo izy raha vo misy teboka anankitelo ohatray naninona tena asa ohatran'ny paritaka perso. Raha vo asitsika teboka telo ato ambany iny teboka telo iny de midikanyty teboka telo indray lasa o ny afaran'ity o ka mifanorana siny io o na u zao o na u de tsika zany io na io ny famaky an'io de ny atsika zany satria moa ny teny jiosy io napetrany ary de ataotsika o zany ato s naninona ty zao misy an'iny io de io zany le so zao de ty ndray le aty ty le aty tya de ho am'izay mijery zao zany le izy zao de zay zay fa nampianariko atsika zay lefa maky teny abreo hoe natonga l'izy ny teny hoe soa de satria le ohatran'ny sinina ohatran'ny borety mivadika io na ohatran'ny hoe forsety mitongilana io de tsy hita moa zany tefa teny zay mihitsy mipozipoziny ato zany de misy teboka kely ary ambony io de iny marika fa asa iny hoe s de le teboka telo ambany rey de manome io de lasa hoe so de zay de lasa hoe yahosoa raha ho an'ny hafa firena moa zany satria reo mijery tele daholo any efa miaraka mijery amin'ny écran tsika fa zao ny fanratana teny hebreo ty tenentsika ty alaintsika sarina iny aloha zany zay laintsika sary satria efa complet iny de hiditra amy zavatrafa am'izay tsika ho am fanazavana manaraka ataotsika tena feny mihitsy ny fanazavana mikasiky ny am'ty satria tena famonjena ho anareo mihitsy le izy zay mitindray tsika amy sary manaraka ho fahafahatsika dolo ndray zay tsy ilaina hoasorona am'izay dolo zany de hoasorona kely azafady indrindra ho atsika hoasorona dolo am'izay tony rehetrrehetra to satria fa tafapetraka ary ambony ry am'izay le izy io zany le anarana nytenen'ny Yehosoa hoe mitondra ny anarany ray koa ary nytenen'ny Yehosoa koa hoe Mose no mitondra milaza ny momba io le izy io singa ray am'izay nytenen'ny Mose ny anarana ka raha hijery anarana io zanak'Andriamanitra io tsika de ana Mose mijery avoakariga amin'ny teknisany tandeha avoakariry izy zao hovako am'izay mantsy le soa de hoe soroko am'izay le satria hovakitsika tanteraka am'izay le izy zany zao amin'ny voninahitry Yehosoa de fafako am'izay ty de hitanareo am'izay ny amako anazy fafako anazy iny izy iny fafako le soa de fafako le verina tonga am'izay tsika zany am'le anarana ao anatin'ny seferto rano jiosy hita eo daholo na ny anarany Josoa le hoe Yehosoa hita eo tokoa ny anarany ray hoe io izy hoe ihasa araka ny soratra masiny hebreo de rehefa hovakitsika am'izay ary ty de atambaritsika am'izay maninona moa Josoa tsy natao hoe Yahosoa no anarana tsotra kely satria moko so ty zao le Josoa ty zao le représenté ny Josoa ty tsy mandeha amboty sary ty zao le mirepresenté ny ohatray inona mihitsy nerina foanty teo ty zao le mirepresenté an'izy moa ya Josoa ty zao ty le hoe Ihosoa na le ataony teny gasy hoe Josoa io na hitantsika atao anatin'ny teny hebreo teo izy nataony hoe Joshua zao zany hoe raha ataotsika sasany de hoe ia no Josoa
raha am'zao sary zao zany raha ho avy am'izay le fandehan'le fanazavana de zay no mahatonga atsika hoe zay moa zany napiditra ny tenarana iahetro kely tya fa tsy ampiditsika mihitsy ny aly ohatra eto fa hanazavandea mandeha le hoe io le atao hoe josoa io hitatsika io le hoe famonjena egala famonjena io le famonjena hitatsika tary amin'ny fanazavana hoe io le atao hoe famonjena amy jiosy ia no famonjena zany a de io izy io satria tonga amonjy atsika izy zany de hoe ia no famonjena ho an'ny olona de io zany izy dika hoe ia no ihosoa zay raha resitsika am'izay zany ny sary a io zany ia no famonjena de galina ia no ihosoa dao ndray zany la soratatsika indray zay asotsika ndray ty sary ty a rehefa vita izy eny a i famonjena josoa hitatsika teo a mitamatra am'le anarany ia am'izay zany dikan'izao a de no ray atsika ryjery sary anankiray a itseto am'izay tsika asotsika am'izay le zay tsy ilatsika dia hosoratatsika am'izay zay to hoe alefako tsikelikely izy de ho azonareo am'izay le dika le teny amin'ny farany hoe ay ve zay natonga le hoe iahosoa soratatsika am'izay le izy zany a atambatra am'izay izy de zao le izy zany a rehefa natambatra le sary a de ty loha ny anarany ray iode ihe ao a atsika le tokantrano de ity forme ty efa hitatsika io zany fa ty le formany ray ty ray de miditra am'izay le famonjena kanefa antsika io amety an'ity forme ty fa hitatsika atoko iny a de zao ameko atrany dikany a ity forme ity fa ty no mirepresenteany ray ty ty iode voalohany ty zay le tiako tena ampianareo hoe ity iode voalohany ty a ty zany no mirepresenteany ty ato ty zao zay no mahatonga any hoe ijosoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le zanaka satria ijosoa na iehosoa samy mpamonjy reo samy mpamonjy ny titrandreo anakireo fa kosa ijosoa tam'izany fotoany zany na le atao hoe ihosoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria maninona tsy izy le ny raha namonjy azao tontolo zao fa izy fotsiny a ny rahana hamonjy ny israelianina hitondra azy hiditra ami'ny tany kanana ka famonjena ihany koa zany natao ny dikan'izay ka ny anarana iehosoa de tena famonjena saingy iehosoa kosiny a de tsy mitondra ny anarany ray a de zany mahatonga nanaranaajanona hoe ihosoa fa saingy ty iode kely ty zay mitondra ny anarany ray mihitsy ny ty iode kely ty a io a no manambara ty iode kely ty soratakety mihitsy io no manambara fa mirepresenteany ray izy le ray hoe ia saingy tsy azo ety ny anarany ray satria tsy izy le hitondra famonjena ho any zao tontolo zao de mijanony eo am'le terme hoe ihosoa izy tsy azo atao hoe iahosoa izy satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le hitondra ny anarany ray a de ty iahosoa ty fa ny anarany de mijanona hoe ihosoa efa famonjena zay anarana izay saingy tsy mahazo mitondra ny anarany ray izy satria tsy izy no mpamonjy an'zao tontolo zao ary tsy izy le andatsaka ny rano io ami'y azy fijaliana fa izy de efa anisan'ny famonjena satria nitondra ny jiosy niditra tao amin'ny tany kanana de anisan'ny famonjena izy zany dikan'izay matoika fa mazava aminareo zay zay no mahatonga ny hoe ity iode ty tsy azo nasina hoe iana niatsona anazy fa miandry an'lay iahosoa tonga io rehefa tonga ehosoa de miteny am'izay izy hoe za de mitondra ny anarany ray koa io izy io ty izy ty hitatsika ty io fa mitondra ny anarany ray a de ty hitatsika ty izy nydikan'izay io izy io de tsy mila averina tsony zany le i satria fa io izy io ity mitondra n'le anarany ray a de io ia io izy io a de io napetraka io iode sy e inona ny manarakaraka an'izay a rehefa hitatsika fa le iode zany no mitondra ny anarany ray satria iosoa tsy mpamonjy hitondra ny famonjenao zao tontolo zao de mijanona eo ny anarany satria tsy mahazo mitondra ny anarany ray de mitoy ny anarana ary a toizatsika am'izay le toy iny a ataotsika amy anarana mangamanga indray le izy a de mitoy am'izay tsika am'le inany toyny zany misy eny manaraka de mipetraka am'izay le ho de mipetraka le chine misy tepoka ray ary ambony telo ato ambany ary ale farany eoatra ny forme y zao io zany fitatsika am'izay le mpamonjy
samitsika mijery tsara ny tokantrano any a io izy io a feno ny anaran'ilay zanak'andriamanitra tanteraka dolo lalàna sy ny any amin'ny mpaminany hoe ny mpaminany ny teny hoe izy a no enoy fa zay tsy meno ny teniny de tsy izy de io ny tenin'ny mpaminany mitory any ty zao le famonjeny ty a ty le famonjena le anaran'ny Iosoa re teo ambony teo le famonjena io anaran'ny Iosoa io a de ty le ray de mipetraka am'izay le hoe ray a famonjena ty le famonjena ty any atao hoe famonjena le ohatsika soratra mangamanga zany de mipetraka tsara veatranytsika midika zay mahita an'le sary io mipetraka ny fotsika sy ny saintsika hoe tena famonjena maro ny Iosoa ray famonjena zay io ray famonjena io le atao hoe ray lay famonjena zany hoe tonga andriamanitra monjy ny olona io ny anaran'lay zanak'andriamanitra lay ny ray ny rahany ray hamonjy an'izao tontolo zao a io le antsony ny anarana hoe Yahosoa zay ahoary a raintsika aloha le anaran'iny a mandika dolo nareo de mahita tsara ami'safa zay mijery amin'ny sary aloha de tena afapo mihitsy ny ngaminy ina ho an'izao tontolo zao a tena mazava tsara mihitsy ny sary a averiko am'izay le izy zany a io le tablotsika ray a de famonjena Hosoa zay hitatsika io zany Hosoa de efa hitantsika moa zany de ho tazomitsika am'izay ty anarana ty hoe a iode he ty zany io a ho an'izay tsy maintsy de inona zany vakinao zany ty kako fotsifotsy be mamaky an'ty am'izay zao a iode he vava misy tepoka moa lasa mivadika o de sinina ohatramborety mivadika misy teboka telo ambany misy teboka kely ary ambony de i greka ny farany le mamoaka ny a de nazavaiko teo iny tsara de aloha radikatsika am'izay satria fa hitanareo izay a ho averitsika ho adika am'izay fafana am'izay ny tsiny rehetrarehetra fafatsika am'izay le izy a de zay tsy ilaina rehetra ngamany aleo averiko fafaky fotsiny ty a de amerina satria zatra efa haitsika am'izay le izy a de soratana am'izay le izy a araka ny tokony ho izy a mipetraka am'izay le iode a iode a de he a de vava asaloha diso iode io le anarany ray a io le représente n'le greka le nyteniko teo ty ataotsika mangamanga ty izy ty le mireprésente anazy ty iny ty le tarikatra anaran'le anakiray a de mireprésente an'ty io izy io de io zany le lasa mitondra ny anarany ray a de araka le nytenitsika de tokony tena tokony mahitsy tsara mazava tsara mihitsy io izy io a tondra n'le anarany ray représente any ray izy ny dikan'izay hoe tondra le anaranao a io izy io satria ny famonjena de fafantsika fa inga Josoa zay na inga Iosoa zay de io no mahatonga ny Iosoa am'teny hoe za mitondra ny anarany ray a de hitsofoko am'le famonjena am'izay zany dika zay a de ty am'izay ndray le toy n'le famonjena mipetraka atsika ndray le famonjena teo a mipetraka am'izay ny he a oa soa teboka telo ambany de a sao io zany le izy io a ty zao le famonjena ty le famonjena eko tsara de ty kosany le ray io le ray io le pera zany ane anareo vahiny moa zao gaga anareo inona moa dikan'izany teny zany satria tsisy azony hoe teny gasy de efa miezaka manazava daholo ny ro teknisiana mamandika teny hoe le ohatran'izao de ohatran'izao le sary a ty zany amy teny frantsay ataoko hoe salut ataoko amy teny frantsay am'izay ty a hitanareo ty zany atao hoe salut ty ty natao hoe salut de ty natao hoe père voilà de ty natao hoe salvation ty natao hoe faveur moa zany na ona zany fo filazany terme tsotra kely mihitsy ataotsika hoe faveur zany izay father salvation o iava ty zany efa hitatsika mantsy le iava de ataotsika hoe iava ty
Yava, Yah is salvation. Yava, Yah salvation. Voilà. Io zany hoe famonjena ny ray, na le père et le salut, ou father et salvation, salvation, Yah. Voilà, nazavaiko tsara izay amin'ny teny rehetrarehetra. Io ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra, Yahosoa. De rehefa hitantsika io de alaintsika sarina iny a, ho tadidintsika tsara satria verina am'izay tsika amaky direct am'zay rehefa hita daholo iny rehetra iny a, de amaky sary am'izay tsika. Raha ohatra anao tsy maharaka de azonao arahana foana io amin'ny internet a, azonao jandala jereo amin'ny internet io de azonareo jerevana milamina, fa tsy misy antony tokony tsy hoe tsy aizanareo an'io fa satria efa tsotra be izy a. Am'izay ary fafaty, moa ty tsy azo fafana. Tsy mety fa aleotsika tena haka le sary direct. Leotsika any amin'ny tableau. Izy am'reto moa zany no tena tableau. Ty ve? Ty ny tableau ty. Tsy mety mihitsy. Izy moa zany no tena tableau. Tsy hitako intsony no tena mijery an'le tableau. Tsika ty izy ty. Ty ny tableau ty, de ty ny fafatsika ty a. Fafatsika am'izay le tsy ilaina rehetrarehetra. Satria efa nomeko daholo ny dikan'le teny a. Salvation, faveur, père salut, ray famonjena, de amaky an'io am'izay tsika zany. Ahoana am'izay ny fanonana azy, atria efa hitantsika eo daholo le teny zao. De vakitsika am'izay izy zany satria efa hitantsika ny teny a, de lasa am'izay tsika zany mamaky am'izay tsika zany mazava ho azy tsika fa mahay mamaky am'izay tsika. Iode, verina am'izay, iode, o, shin, de a, de vaketsika am'izay le izy a. Zao mifamaky anazy am'izay zany. Ya, ty fa hitsika tsara mamavaka an'ity a. Ya, i, a, de mipetraka andreny ato. H, O, D, S, H, U, de A. Zao. De avadikitsika am'izay izy zany a, soratantsika am'izay a, de avadikitsika am'izay sitsika hoe tena vakitsika normal am'izay ny lecture, de soratantsika andray izy am'ty a. I, A, de O, de chou, de A. De menanao a, io ny mpamonjy anao a, io ny anaran'ny mahagaga, io le tena Andriamanitra miamboninahitra mandrakizay a, hitanao ny mpamonjy a, io le anarany a, tsy mitovy am'izany izy io a, Yahosoa. Io le anarana titinoany eto ty a, io ny namonjy anao a, io ny namonjy an'izao tontolo zao a. Zao zao toriny ambasadiokany Hosoanareo zao a, tsy mitovy amin'ny Yehosoa zay Josoa io, hafa mihitsy io a, io le Yehosoa mpamonjy. Mazava angamba zay fa de mipetraka tsara amitsika an'izay le tena famonjena, io izy io. Zay. De rehefa hitantsika am'izay arivo a, de hijery am'izay tsika ny mahadiso any hoe Jesosy. Raha mijeritsika hoe aiza amin'io zany ny anaran'i Jesosy ny mety hipetraka. Tena tsy ao anatin'le teny mihitsy ny anarana hoe Jesosy zany, tsy miexista mihitsy le izy. Zay le hoe avy any amin'ny Jiosy ny famonjena, le Jesosy aiza io zao anarana Jiosy io a. Anarana Jiosy mihitsy no omeko anao io, ary avy amin'ny teny Jiosy daholo no voan'io a. Yahosoa ny anarana io, io ny fanoratra azy amin'ny teny Jiosy a, ary zao ny famakinana azy. Fa le Jesosy, aiza amin'io ny idiran'le Jesosy? Satria na le terme Yehosoa aza avy any amin'io daholo ny ainga, saingy le Yehosoa nge Josoa efa nampianariko teo. Ka zay nivavaka tamin'ny Yehosoa de nivavaka tamin'ny Josoa, ary olona ny vavahanareo, olona mety maty ohatra anareo. Tsy nitsangana tamin'ny maty akory zany Josoa zany. Izy ary olombelona kely mitovy aminareo. Zay ny tsy nampahizan'le Yehosoa. Zay. Do am'izay tsika noho indray tsika, efa hainareo zany zay fa de ataotsika arsiva indray ty a, voazavaina rehefa misy mila anazy de ho apetraky ty misy fanazavana menareo, de ndana jerevo kely. Zao ary, miditra indray tsika zany amin'ny famakinany iny mo,
lay teny manaraka zay a hoesotsika daolonay zany io zany hoesotsika ty satria maninona efa haitsika n'izy de efa hosorona hoapetraka atsika am'izay le fanontaniana avy aiza ny terminy hoe Yehosoa efa hitatsika teo le terme Yehosoa ny vakina teo fa avy amianaran'ny Ga Josoa le izy de tsy izy ny dikan'izay zany tsy izy afatsika hatramin'ity ambany satria mitovy reo ambony reo zao avy aiza ny terme hoe Yehosoa soratatsika eto indray le hoe Yehosoa Yehosoa de tsy izy fa Ga Josoa efa hitatsika teo mihitsy ny izy zay nivavaka tamin'ny Yehosoa rehetrarehetra zany a de nivavaka tamin'ny Ga Josoa ny dikan'izay de ahoana ny fandratana an'le Yehosoa efa inaveriko tamintsika teo iny zao le izy de novainy zareo Iôda ty tsisy tino izy ty a manomboka eto am'izay tsy izy zao le fanaovana le Yehosoa Iôda de Hea de Oa de Shinna de A tiany atao hoe Josoa tiany atao hoe Josoa Yehosoa zany Yehosoa na ity ihany koa natao hoe Josoa tiany atao hoe Josué ary ihany koa natao hoe Yehosoa tiany atao hoe Yehosoa aveko tsara na ataonjareo an'izao koa izy hoe Yehosoa zao reo zany le fiantsonany hita hoe Yehosoa zay tsy izy fa i Josoa ihany reo zay tena contraire amin'ny eo ambony io a tena tsy azon'ireo ampitoviana mihitsiny a non tsy mitovy reo samy hafa reo ty le Andriamanitra marina Elohim Israely a ty kosa ny c'est un humain io olona io a ka zay mivavaka tamin'ny Yehosoa mivavaka amin'olona ary mivavaka tamin'ny Ga Josoa zay nivavaka tamin'ny Yehosoa de mivavaka tamin'ny Yehosoa zay tsy izy akory fa Ga Josoa Josué na Josué amin'ny teny frantsay zay de matoky fa azoko tsara daholo zany io Yehosoa be dehibe ao anatin'ny internet io a de tsy izy akory fa Ga Josoa io Josué io efa nazavaiko tamintsika teo a aveantsika tsara mihitsy le fanazavana raha tsy tadidinareo io le izy a Yehosoa or Yehosoa io izy io tena zareo hébreu mihitsy nanoratra an'io a Hebrew you have to study transliteration pronunciation etymologie and grammar zay io izy io Yehosoa or Yehosoa is Yehovah is salvation resaka Jehova ihany ny dikan'izany anarana avy any amin'ny Jehova ihany io zany hoe ireo zay miantso Yehosoa de tsy izy fa i Jehova ihany zany arahany zany satria Jehosoa iny zay de anjaranao zany mieritreritra zay no mahatonga le teny aty hoe tena dikan'izy io lefa nomeko teo de hoe Lord is salvation izy misy ty the Lord is salvation ka famonjena le izy ny dikan'izay saingy le anarana mihitsy ny diso fa raha vao miantso an'izany Yehosoa zany ianao a de mazava be ny dika teny fa Yehosoa o Yehosoa zay tsy izy fa Ga Josoa mivavaka amin'ny Josoa daholo zay mivavaka amin'ny Yehosoa na i Jehosoa zay mazava angamba zay teniko zay idirantsika am'izay zany a le hoe inona am'izay ara ny mahadiso an'le nitenenina rehetrarehetra de zao fafatsika andray aloha zay tsy ilaina aza indray tsika mamafa de apetraka tsika am'izay le Yehosoa satria zay ny tena dikan'ity zany zao ozy le olo io natao hoe Yehosoa de toizatsika eo mihitsiny tsy taitra mihitsy tsika apiditra an'zany eo fa aza matahotra mihitsy ianao ozy no io le Yehosoa teny zay mihitsiny ty le Yehosoa ny anarany naza nataonareo anazy io le izy io Yehosoa tsy iza zany Yehosoa fa Ga Josoa ny tena marina dikan'izay égale Josoa na égale Josué voilà son nom nefa ty Yehosoa ty a io no lasa Jesoa ary avy amin'ity neviny terme hoe Yesoa
io esoa ataonareo rikatra ny boky Isaia io de ity ny eviny hoe Yesoa, ary avy amin'ny Yesoa ny eviny hoe Jesoa io Yesoa iny ny atongany hoe Jesoa, de avy amin'ny Jesoa ny eviny Jezo sy ny maro samihafa. Io izy io hitantsika io daholo zany izy io. Hitanareo tena anarana diso mihitsy ny izy, vavaka amin'izy mo Josoa nareo ny tena marina, saingy ny zava-doza raha de tsy avy amin'io koa ny narina hoe Jesoa fa narina Jesus Jisasy a, de c'est un mot grec le izy, anarana grika nampidirina io tena marina. De zay no mahatonga ireo tsisy afaka amin'ny fahotana na ray satria na nareo mivavaka amin'ngiady Josoa zay tsy izy, na nareo mivadika amin'ilay Andriamanitra ny grika vo may tsy izy, zava-doza le izy. Ka hitanareo am'izay zany le fanazavana fa tena tsy mety mihitsy ny zatra ataonareo satria olombelona ny vavanareo. Raha io Josoa io zany resahana de olombelona ny vavanareo, olombelona mety maty, olona ny ran'Andriamanitra ny vavanareo. De zay no mahatonga ny Yesoa Jesosy sy ny maro samihafa. Nefa ntsika mety andray a, zay no mahatonga ny hoe le nom Jésus c'est un nom grec, mahatonga azy greka indray a, azavaiko aminareo indray naninona ny lasa hoe greka le anarana hoe Jésus zany. Indray jerevantsika indray zay satria ndao tsy alohana zistrentsika ty anazava mikasika le Jésus indray za aloha. Zay ny anarana Jésus io zany efa haitsika io a, efa voatazona tsara io, de andao aperakitsika eto ambony eto am'izay ny fanazavana, aventsika re ambony original de atao ambany ny fanazavana. Andao atsika aloha andeha manao fanasorana an'ity ty le mampiasa couleur de misy mivadika ngeza be de tsy tiako a, fa mba tafapetraka tsara am'le tokony ho izy zao le soratra de alefatsika ry ambony satria hanazava ny evin'le Jésus am'izay a sy ny tsy mampety an'le Jesosy mihitsy ny tena marina zay. Atria nisan'le fantena napetraky ny olona iny hoe ahoana moa ny hazavanao fa diso mihitsy n'io Jesosy io a, de ty mihitsy le izy zay. Rehefa hitanao ny original n'le nom tamin'ny teny hébreu a de jereo am'izay tsy mampety ny rehetrarehetra io, diso daholo zay antsoina rehetrarehetra any. Ale Yahosoa moa zany de fitasia mihitsy tsy mampety anazy satria avy arikatra am'le Yahovah izy naka, tsy efa tsy mety mihitsy anarana hoe Yahovah na hoe le anarana hoe Yahoo mihitsy nefa diso, ho avy koa tsika tsy mampety an'le Yahosoa. De zany mbola tsy voazantsika eo fa ho jerevantsika amin'ny faran'le izy zany. Aventsika le izy a am'le anarana hoe Yahosoa. Yod e misy anankiray de vava de chine de teboka telo ambany a de a. Io zany anarana ozerana le mpamonjy a, le tena mitondra famonjena Yahosoa, maritsika tsara mihitsy izy io a. Io ny atao hoe Yahosoa, Yaho ny ohatra ny veriko ny original Soa, io ny anarana original fanoratana anazy zany hoe Yahosoa. De apetrakatsika am'izay le anarana tsizy rehetrarehetra zany miainga amin'io tsika. Ty le tsizy anankiray ty zao Yehosoa. Io le Yehosoa nareo iny. De ty Yehosoa ty a lasa hoe Yesoa. De ny Yesoa lasa hoe Yesoa le tsotra zany. Yesoa de io ny lasa hoe Yesu de lasa Yesu amin'ny teny gasy Yesu zao. Zao ndray ny viny terme Yesu zao avy amin'ty Josoa ty daholo le hoe ty zao Josoa daholo ty a, rehetrarehetra zao Josoa daholo olombelona io rehetrarehetra io, ngia Josoa ty, ngia Josoa daholo io, egal Josoa
ary mivavaka tamin'ny Josoa daholo rehetrarehetra reo zany. De tia amizay rehefa aveo rehefa mivadika malagasy de nivadika Zezo amin'ny malagasy. De lasa na hoe Jesoa. Jesoa ilay iraisana. Io rehetrarehetra io zany nanao an'izao rehefa nigasikasiana de nivadika ohatran'izao izy zany. De io ivavahana rehetrarehetra io zay ny terme anankiray zay a. Fa ny zava-doza am'izay kosa nefany a de voalaza ny Wikipédia fa tena anarana grika am'izay io sary io. Andriamanitra ny grika io. Taondray rehefa tsindrela hoe ahoana ny maha-grika anazy. Zany hoe différent de Yahosoa io a. Soratantsika mihitsy ny hoe tsy mitovy amin'ny Yahosoa mihitsy ny différent eto a. Tady dio sary différent. Différent. Différent amin'ny Yahosoa hoe tsy azo afangaro amin'ny Yahosoa zany io. Zay le izy zay. Ahoana indray le andriamanitra ny grika ho azavaintsika indray le andriamanitra ny grika. De ampitoviantsika amin'io am'izay rehefa avy eo. Ahoana indray le mikasika ny andriamanitra ny grika ty fa nanazava ihany a hoe zao ny mazava-doza an'izy indray. Tena loza e. Tena niaza mahatratra an'le hoe tsy mahafantatry n'inona tokoa fa tena mampalahelo mihitsy ny mahazo anazy. Da ary fahafatsika ity a. De ajantsika indray le anarana hoe Yahosoa satria hony avy amin'ny anarana Yahosoa hony e vinarana hoe Jésus. Zay ny moa ny volazan'ny Wikipédia iny. Fa izao no tena zava-doza amin'izy fa tsy de zany loatra. Henonareo tsara ange zay na tonga hoe nom Jésus de avy amin'ny translittération'ny transformation teny grika. Tsy marina zany fa zao ny sary amin'io. Tena meko antsika ny sary réel amin'ny sary nataon'ireo tena tsy mandinika mamono olo reo a. Misy anarana tao hoe Zeus zay any. Io ny anaran'ny andriamanitra ny grika. Andriamanitra ny grika io mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympe any Grèce. Mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympe izy io. Ary misy afo tsy mety maty ao. Misy afo tsy mety maty ao. De io Zeus io zany a rehefa atsono zareo jiosy grika de ataony hoe sosa ny famaky an'io. Sosa. Afaka mianatra an'izao zay meteny grika fa zao ny tena marina amin'le izy. De rehefa manaja an'io andriamanitra io zareo grika de ampiny teny hoe ie ataony loanany ato. Ie. Ie. De zay vao mipetraka le Zeus teo a amin'le teny mangamanga. Ie Zeus. De iny Zeus iny efa le avy de lasa hoe Jesosy. Lasa rehefa tsikato izy zany a lasa hoe ie de mipetraka ty ambany ty makato a lasa hoe Jesosy. Jereo le fanekekezan'le teny a. Jereo tsara le fanakaiky mihitsy le teny a. Ato Yahosoa ato efa Jesosy de Jesosy am'izay no lasa Jezo rehefa avy eo. Jesosy no tolentsika makato a. Jesosy no lasa Jezo. Jeso. Ary ny Jeso no lasa Jezo. To gasigasy foana izy. De lazao raha fa tsy mitovy amin'le Jezo tarika ity avy eo. De ny Jezo no lasa Zezo. Lasa Zezo. Zezo. Io izy io. Zasa fa diso ty. Lasa Zezo. Zao ataotsika lavitavitra ty. Ty lasa Zezo am'izay rehefa avy eo. Zao. Jeso no lasa Jezo na Jeso. Lasa Jezo. Lasa Zezo. De lazao raha fa tsy nitovy mihitsy ny izy am'izao sary zao. Zay le mahatonga ny hoe mitovy ihany ange le Yahosoa sy Jésus e. Satria Jésus c'est un nom grec io izy io. Avy amin'ny terme hoe Jésus izy de Jesosy. De Zeus. De teto amin'ity Zeus ty ndray a. Hosintomontsika indray. Io Zeus io rehefa voarantsika io zany a. Zeus sosa ny famaky azy a. De Zeus lasa Jesosy. De Jesosy io lasa hoe Jésus. Ovay J fotsiny nge le i. De ovay io fotsiny nge le o e. Fa zany de Jesus mivoaka eo ny Jésus. Dahoary. Afaky daholo ty ambany ty a. Hitanareo tsara am'izay fa marina nge zany teniko zany. Reny moa tonga ny hoe anarana grika ihany io Jezo misy Jesonareo io. Avy amin'ny teny grika io. Io izy io. De mody lazainy hoe avy amin'ny teny jiosy. Fa fitaka mahatsiravina mihitsy. Io ary jerevy tsariko. Ary zao tsy voafitaka ny tena maro. Ty zao izy ty a. De Jesosy zany zao a. Lasa hoe asoroky ny o. De jereo tsara fa lasa Jesosy. Jesosy.
teny latina Jesus am'izay izy io teny latina miala ny o de lasa Jesus io a de ty am'izay rehefa avy eo lasa avay am'izay nge le jie i miova jia de lasa Jesus avetrany io izy io ny jesosynareo io tena trady amodina ampitoviny am Yehosoa tena fandrika be matsiravina mihitsiny a zao le ny afaranareo any ka hoe ary nanjavona le sary zay le hoe i Jesosy Yehosoa anankiray any io le sary io satria ity Jesus ity any mitovy am' Jezo rehefa avy eo io Jesus rehefa nagasina am'izay a de ity le mitovy amin'ny Jezo lasa hoe Jesoa amy teny gasy azao a tsy mitovy io izy io Jesoa io izy io Jesoa avy any amin'io Yesosa nivady tena misy an'io sary io zao na tonga ny Wikipédia amy teny hoe avy any amy teny Hebreo nefa zatra anarana Grika be zao a Andriamanitra ny Grika no transformeny a mba hitovitovy am'le Yehosoa de le olona mivavaka amy Yehosoa am'izay rehefa avy eo a de nefa mivavaka amy Josoa zavatoza mivavaka am'le Andriamanitra ny Grika valiny tsisy afaka fahotany nareo nandray azy matoky am'izay fa tonga sainareo fa tena tsy izy ho ataonareo sady mivavaka amin'ny olona nareo mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika misy milaza hoe tsy fantatrareo mihitsy ny evin'le teny io ny evin'le teny io zay no mahatonga reo tsisy afaka amy fahotana tsy izy daholo ivavahanareo mivavaka amy Josoa ny sasany mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika ny sasany firay ihany reo zay le mahatonga ny hoe Yehosoa nge tsy iza fa le Andriamanitra ny Grika any nefa zoiny io kanefa Yehosoa tsy iza fa teny Josoa mihitsy nefany io mivavaka amin'ny olona koa nareo de ny fahendrena aza miditra am'izany ntsony fa miala am'izay zay no natonga reo tsisy afaka amy fahotana fa Andriamanitra tsy izy daholo ny tomponareo Andriamanitra ny Grika no misandoko an'le anarana am'izay taoriana iny a de motsodoko nareo hoe Andriamanitra Yehosoa any ohatsona io aza miteniteny foana fa Yehosoa zany eka Josoa ary mody nataon'ny fanakaiky le izy mody ny sokirina am'izay eo anarana eo zao nge le afetseny le Yesosa no nivadika Ezoiusa de Jesus Jesoa de mody avadika hoe avy ery am'le terme Yehosoa io kaminy jereo zany famitana divoly tsy haiko ianao raha mba ho tonga saina am'izay na tsy ho tonga saina efa nomeko ny fanazavana fa zay ny profony tsy mahafaka fahotana anao nendra mahitanao zakamery ny adala mandrosoka vo samy mieritreritra am'izay a tadiava lalana makany amy lalina fiaina mandrakizay a fa aza miadalataliantsony zay aloha ny amin'iny a fa io no tonga reo tsy afaka amy fahotana mamarana am'izay any lefa mangalatahaka an'le Yahosoa hiditra am'zareo indray tsika am'le hoe Yahosoa ahoana indray le amy Yahosoa ingaitsika am'izay terme toy ihany izy ka amotsika moa akalavitra fa zay niteneny zareo ihany le izy aleo izy hianatra tsara ny teny Hebreo fa sao de veriny fa mandeha ho azy io teny rehetra io ianaro tsara fa zatra tsisy famonjena ho azy nareo rehetrarehetra teny Hebreo ataonareo nefa nareo makany amy tsy izy daholo fahotana vingitina ny didifolo isaky-lera mameritrerety ny Yahosoa indray moa ko tena hafa indray mihitsy le Yahosoa ao andray nanaovanjareo le Yahosoa zay ty omeko ty indray le izy ty ary zay ny amaranako anazy hoe tsisy izy ireo Andriamanitra ireo nandray ara hitantsika tsara fa le terme Yahosoa de nisy Andriamanitra ny eviny izy ny Andriamanitra ny eviny a avy am'le hoe Yaho satria moa Yaho ny resany zareo de ametsika le anarana Yaho zany nainga avy am'ty teny ty izy hoe ty le tsy pitsika ty inona rany mahazo an'ty ty tsy pitsika tya voilà avy amy terme hoe Yahoa zany hoe ty indray ny anazy a ty ndray tsisy ty ty soratako ty tsy izy fa mamerina an'le zareo le manao terme hoe Yaho za Yaho satria avy amin'io nakany ale Yehosoa de ny anjareo zany a nampiny an'ity le izy nampiny an'ity le zavatra nasiny dasy aloha mboariko tsara le hefa tsy mety tsara ty kosa zao tsy mety mihitsy ny ty tsy maninona fezatsika ho mety fony zao zay izy nety tsara izy zay any mety tsara izy tya asitsika n'ty teboka pelikely tya aleotsika ataotsika maintsomaintso de mazava tsara izy am'izay ty misy teboka kely ato io de io teboka io zany nanova zava satria tany de nivakina indray no lasa nanao hoe
ia le voalohany aloha tsy nivainy a ia ato am'izay zy nivadika o zao o zany hoe iaho zany de mifarana am'ty moa zany tena marina zay io le atao hoe iaho satria raha vo tsy eto am'ty vava ty izy manetaka an'io tebika io a de lasa iava foana iny no tenantena sy tiany fa eo le izy a de ty ny lasa natonga an'le ny terme hoe iaho iaho andazy loha fa tsy ampy le izy fa tsika couleur hafa mihitsy ny temse mety tsika mihitsy mizay ty zany le natonga an'le terme hoe jaly koa tsika am'ty zavatra ty ty natonga an'le hoe ia hoany zareo na moa ty navadiny io de zavatra misy de zany navadiny zareo io a de lasa hoe ia ho nasorony am'izay le asa zany rehefa avy eo tsy nivakiny izy zany satria tsy afaka manao eo mihitsy izy raha tsy zao frazy zao ihany no apetrany eo fa zao no atao hoe teny hebreo de io le andriamanitra ivavahan-jareo zany am'izao tsika am'teny zao de ny zavatra tena mahavariana mihitsiny a raha ohatra ny izy zany ka tena miantso iaho de tsy maintsy misy asa eo natena la tsy maintsy lasa hoe ia u ha iaho tsy maintsy iaho ny anaran'io satria tsy afaka esorina mihitsy ho asa io nanao iny izy anao iny zany tsy mampety an'io anaran'io mihitsiny lasa hoe iaho de misy asa mandehandeha avy any zay ny mahatonga anarany hoe iaho andriamanitra tsy izy io zatra miforoporono zareo azay miantso an'ireo rehetra tra de mivadika anao kabalina moa manompo sampy mitandrina didi folo zay rehetra nitandrina io a tandrina didi folo daholo zay ny nahafantarana azy mpitandrina didi folo daholo zay nanao an'io de ny sabatista sy zay rehetra mpitandrina didi folo rehetra rehetra zay de avy amin'io am'izay nalainy zareo ty iaho ty a zao ndray le anaovany anazy zany raha ho soratana indray zany le izy a de ohatran'izao efa soroko ty satria fahinareo am'izay a efa soroko ty zay le iaho zay aloha de tizako am'izay ty a no amboariko tsara ny soratra fa ohatrany tsy de tsara mihitsy ny le izy satria moa tsika tsy maintsy manoratra de la droite vers la gauche a de zao ndray zany le izy efa avy eo leo fa fana misy ty aloha e fana hatramin'ity mihitsy aloha de averina soratana tsara an'le mandeha mihitsy fa firetaka be mihitsy le izy teo de tsy de tsara soratantsika am'izay le izy a ty le iaho a iode de hea de vava de misy teboka ato a de he ary le teboka tsy eo fa ty tebo voly zay de le teboka ato fatsika ataotsika mena matony tsara ty zay de nasitsika an'le o ato satria ny vava sy ny o manome o sorataketo mihitsy ny zany ny vava ty vava ty io zany ny vava io vava ny fiteny azy zany am'teny hebreo a rehefa asiana zavatra ampovoany ao teboka ampovoany ao a asiana teboka ato zany a de trany de vakina ty atao hoe o a ny hoe u zao zao ny famaky an'io zany zany hoe rehefa jerevantsika zany ty a de zao ny famaky an'ity am'izay rehefa aveo hoe ia ho ho iaho satria moa ataon'zareo io le izy de io le mahatonga an'lay izy hoe iaho fa tsy maintsy misy asa atao faratona tenana tsy tiana satria tsy azo atsipy ty azy ty manidina ny naninaninaany satria le tetragrama tsy maintsy hoe ia iode he vava he fa raha vao sy tetragrama io de tsy izy io satria tetragrama mihitsy le izy zany hoe lasa rehefa vakina mahitsy izy zany de lasa hoe ia ho de ty moa tsy considereny zareo ty ho hasa farany ty a tsy raharaha iny io ty tsy raharaha iny ty ty ataony manidina any io de lasa hoe iaho sisany farany ia o le ataotsika stylo hafa fa tsy de mamokatra tsara izy zany lasa hoe ia o tsy asiany zareo asa ntsony izy
fa izy misy asa io natyanatina satria lasa tsy mety tononona le Yahoo raha voatsy zay satria fa nazavaiko le Yahova fa zareo tsy mety miditra amin'ny Yahova koa fa Yahoo foana ny idirany de zay jerentsika jirevantsika le Yahoo io na teo Yahoo io raha ohatrany reo tsy mahay ary tsy misy fomba akoatran'izay azahoana le terme Yahoo satria na ny boky hébreu aza rehefa manazava an'io de io mihitsy ny fandratana ny Yahoo izy ary zay mihitsy moa le hoetin'ny olona rehetrarehetra zay de io Yahoo am'izay rehefa avy eo no nitovozana le soa nasiana soa fotsiny taorinany zany Yahoo zany hoe averiko soratana am'izay am'le teny hébreu nampiana soa le izy Yod de Hea de ty le oty io le Yahoo zao de nampiana soa fotsiny ato de nasiana zao ny Yahoo soa ndray am'zareo jereo angeny izy tena fa mitapitahana mihitsy mo de asiana le teboka kely makary de fany io teny jiosy satria ny famiaky an'ity tokoa de tena Yahoo soa Yahoo de soa io famaky anazy famaky an'ity tena Yahoo soa jejerenareo am'izay nefany tahaka ny tomitovy fa tsy mitovy satria ndray nyngy avy am'le anaran'Andriamanitra ray hoe Yahoo ty le Yahoo ty ambony ty izy ty narana tsy izy io le naran'Andriamanitra tsy izy foroporony zareo tsy atao hoe aviaiza zany de io natonga ny Yahoo soa de hitantsika am'izay fa zay niantso Yahoo soa le Andriamanitra ray mihitsy nefa diso satria tsy nitonono jiosy zany Yahoo zany tsy isy jiosy nanono Yahoo zany am'le mandeara fa zany terme o zany efa taty ela be nisy anehoany tatika hatramin'ny taona moins 400 taty anoany vao nisy ny terme o zany fa raha tany aloha tany zany mivesiny ora nisy tam'zany zay ny tena nisy tany aloha be tany fa ve moa ny tena voalohany oana narakaraka ho ny farandindra raha ny filazany zareo efa nikiariko de zay mihitsy ingeny izy miko teo le soratra le tam'le translate le alphabet hébreu tranainy satria alphabet hébreu tranainy moa iny meko anareo iny zay iny io zareo tena netanareo zany ny arkéologie rehetrarehetra sy ny zareo mpitantsoratra hébreu iny nametraka an'ireny koa efa tsy zany nanao an'ireny ary teny jiosy daholo inge reny meko anareo fa tsisy hoe teny gasy anjiosy reny de meko anareo le izy de zay no mahatonga ny hoe ny anaran'ny Yahoo soa ne ka tsy izy satria avy amin'ny anaran'le Andriamanitra ray hoe Yahoo zay tsy miexiste akory le izy tsisy Andriamanitra natsona tamin'ny anaran'ny Yahoo zany indre mandeha aza ary rehefa jerevantsika ny baiboly hébreu Yahva daholo ny tao terme Yahva daholo ny tao fa tsy misy terme hoe Yahoo zany tao ny indre mandeha aza de zay no mahatonga ny hoe ny olona miantso ny Yahoo soa rehetrarehetra sy Yahoo rehetrarehetra mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra nefa ny hafa firenena zany no tsy maizan'io satria tsy mba nijiosy io ny tsy aniza fa de tena Andriamanitra ny foroporony zareo mihitsy io ary zareo rehetra de tsisy afaka nyfahotanana ndraiza fa tena olona manahirana miteny anazy mpanao ratsy tena sady bijangajanga ny tena ka le didifolo mahatonga an'izany hoe efa fantatra fa tsy nomena anao nefa mbola tazominao ihany de normaly anao mpanota zay le hoe milaza ny tenany fa jiosy ka ny sinagoga ny satana apocalypse 2:9 zay le hoe tena tsy mety nampianariko atsika rehetra zany rehetrrehetra zany mba hiverenina amle tena izy hoe Yahoo soa tonga amin'ny Yahoo soa anao tena afaka ny fahotana ary tena tsy mahay manota intsony ary izay zao itsonanao zao navokako daholo zany fampianarana rehetrarehetra zany ahafantaranareo le Andriamanitra tokony ho tompoinareo ary fantaro am'izay ny tokony ho tompoinareo sy ny tsy tokony ho tompoinareo zay ny fanazavana de miraso atsika samotainao soa zay ny famaranana ny fotoana de tapahana ty rehefa avy eo fa tsy toezantsotry rehefa lavabe zany hoe atao mitokana indray ny fanontaniana fa ho an'ny teknisy any zany de mifarana atreto ny fampianarana satria fanahitra adin'le sasany hitira amindray tsika fanontaniana fa maika faingo kely helera atsika de soratana mihitsy ny hoe fanontaniana indray tya ho an'ny olona rehetra zay miaino tena fanontaniana mikasika an'izay Andriamanitra zay afaka miditra daholo zao tontolo zao satria nandrehany zany fampianarana zany nareo de afaka miditra daholo rehefa tetry moa rehefa tetry de asa miditsy koa fa tsy maniny fa ho an'izay ho any milanitry ka manontany de manontany fa soanareo tanteraka mihitsy zany ho famonjena ny fananareo rahanareo miziady masatraka ny Yahoo soa zany ny Yahoo soa
zay zany fa de mifarana treo ny fampianarana de samy tena soadotsika makafaingotsika teknisianna de miditra am'izay amin'ny fametrahana fanontaniana mikasika an'ilay andriamanitra ivavahana sy ny fandalana fahotany. Zay zany lohatentsika am'izay fahinareo hatramin'izay. Ema de miraosika de hitainao